Lantsina sy pantsiny ilay lalàna feny fahefan'ny vondromoka-paritra Tsinjara-pahefana laharana 8/7/420 tsy dia nisy adievitra firy saika fanehoan-kevitra no nataon'ireo solombam-bahoaka. Lalàna mamaritra ny anjara toeran'ireo rafi-panjakana isan'ambaratongana toy ny faritany ary ny faritra sy ny komuna etsakilany nivoaka ny trano fivoahany Kristina Razanamasoa isy fepetra fanampiny tsy maintsy ho raisina hoy ny ministry ny atitany. Mienjandro ny tady ao namaky mitaky ny analànany directeur d'usine antony tokoana ny mpiasa tao tanatin'ny 3 andro etsakilany tsy mitovy hevitra amin'ireo mpiasa ireo ny tompony andraikitra mitatana ny orinasa nidina ny fotony androany hijery ny raharaha ny ministra Julietienne. Maty voatifitra manoloana lampan-tanàna ny bioteur mpiasan'ny komuna Ambonivohitra Tomasina rehefa avy naka ny karama mpiasan'ny komuna. Vola mitetina $520 tapitrisa no lasan'ireo Jolay 4 nanafika. Andro tsy fiasana rapitso zoma 10 ny volana Aogositra ho lava ny herinandro samy manana ny fandaram-potoana ny fianakaviana isafidiny ho any amin'ny faritra. Mila miomana ireo mieritreritra ny ivoaka ny renivohitra ho ratsiratsy ny andro atao anatin'ny 2 andro ho an'ny faritra Atsinanana sy ny afovoan-tany ho tsara kosa izany ny faritra Andrefana. Farany any ivelany minitra vitsy tsy farana fampisarana ny ady tao Gaza raikitra nidaroka bomba taorin'ny bomba nalefa nivondrona Hamas nandaroka ny Gaza ihany koa i Tsahal na izany azy ny fanaiky analava ny fampisarana pobasy ao anatin'ny 10 andro indray ny solitenan'ny Rotot tao Le Caire. Iverina ny alady izao indray ny fifampirarahana andatabatra boribory ny andindiny izay avy hatrany. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, inona vaovao? Fandehasanao zany? Manahoana? Andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo. Vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona ry ianao ny membibisety? Miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry izao misy prix de recharge Canal Plus. Raha vao mahita ray ohatran'io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Aisa, zany rehefa mandovola eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivo ny taremarika 400 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraky ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao ale. Manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao réabonnement Canal Plus. THB dia manolotra ho antsika THB Tourmajunga vacances efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny 28 sy 30 aogositra eo am-po. Hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 ora sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary tout andro kosa fort économique de Boeing. Izoma grand concours misy THB vacances. Iso soratana anarana alefasin'ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août. Voafetra ny toera. Avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie sabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-parain'ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nikidimano. Miaraka misy kosa dia efa eo ireo stand THB tsy misy vidim-pidirana. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboka lasy tomboky vavy amin'izao takariva izao manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny KOLO TV hatramin'ny farany. Vaovao iray io arivo io nanainga ny azan'ny Frantsa androany délégation manokana tary ny filo era-jaonary-mampianina taorian'ny fanasana azy anatrika ny lanonam-pahatsiarovana ny faha-70 taona ny débarquement de Provence izay ho tanterahina rahampitso aorian'io iazo any Zimbabwe anatrika ny fionan'ny filoam-pirenena an-tampony fa 430 ny filoam-pirenena sy ny lehibe ny gouvernement tapikambana eo anivon'ny SADC ho toto-saina ny faha-7 ambin'ny folo sy ny 8 ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao.
Fa amin'izay pejy ny politika izay hatrany nivoaka an-trano fivoriany Christine Razanamasoa izy fepetra fanampiny tsy maintsy horaisina hoy ny ministry ny atitany Lantsina sy Pantsina ilay lana mifeny fahefany vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana arana fa 870 tsipika 470 tsy nisy ny ady hevitra firy mahakasika ity lalana ity saika fanehoan-kevitra nataon'ireo solombavambahoaka ny votoaton'ny lalàna mamatra ny anjara toeran'ireo rafim-panjakana isan'ambaratonga ny toy ny faritany sy ny faritra ary ny kominy fanadidina. Ho aiza zany ny fokon'olona verisaina ny fokotany tsy fantatra mazava hoe inona ny tena anjara toeran'ny fokotany ao amin'ny rafim-panjakana ao amin'ity lalana vaovao ity na dia maro aza ny ady hevitra ny aingy fa tokony asiam-panivana na asiam-pantsiana ilay volavolan-dalàna 870/420 mifeny anjara andraikitry ny rafim-panjakana sy ny vondrom-bahoaka am-paritra itsinjara-pahefana dia lany izany teny amin'ny anteny meram-pirenena. Nivoaka tsy nanatrika hatramin'ny farany fivoriana intsony kosa ny mampara izay tarihan'i Christine Razanamasoa sy ireo vitsivitsy ny arady taminy. Tsy manana konsigne izay fa zany kosa izay hoe hitanao fa mety amin'ny heritonatra ao dia malangana. Fa le fanangana tanana farany teo ireo député efa nitsangana tamin'ny voalohany tsy nanaiky. Nefa dia inona natao hoe izy. Ary io kosa ne le statut ana capitale io ne constitution milaza an'io hoe zala fatra-panara-tanàna ny anazy manaraka ny lalàna dia io ekena neny fa kosa amin'ny hoe fandaniana azy na tsy sy amin'ny fantanterahana azy na tsy. Solombavambahoaka 520 amin'ny 770 no nandany ity lalàna ity. Lalàna izay nokian'ny teknisianina maro. Ny babaka kosa ny ministry ny atitany androany fa tsy ampy ny serasera nataon'ny gouvernemanta momba ity lalàna fehizoro ity. Manomboka eto, ijery izay fepetra fanampy ny horaisina ny mpitondra. Mbola mihevitra ny ampandany lalàna hafa tahaka izao ny gouvernemanta. Ny zavatra miandry ny fitondram-panjakana. Zavatra miandry fitondram-panjakana ary tsy nandrasana ela kory dia efa fietreretana ny famolavolana ny atao hoe stratégie nationale de développement local satria tsy ampy ny lalàna fehizora fa tiana ihany koa ny andeha lavidavitra koa eo amin'ny fanatanterahana zany hoe stratégie mpanjakana na paikady natanterahana zany hoe fampandrosoana iny fotony zany. Hitantsika fa anjaranareo mitsara eto hoe miasa sa tsy miasa ny fitondram-panjakana misy zavatra mandeha fa mampalahelo zavatra mandeha tsy hita fa ny lesoka zany tena voizina ka miangavy anareo mpanao gazety mba voizinareo ny fandaniana n'ity lalàna ty androany ary everiko fa hitondra ainga vaovao ho an'ny Madagasikara ny fandaniana iny lalàna fehizoro iny. Araka izany, irosatrany ny gouvernemanta ampandany ireo volavolan-dalàna avy any aminy izay voafaritra olanina amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Manantena zay ary matoky ny fahendren'ireo député ireo mba hatao zay ahafahany ireo lalàna ireo mba ho afaka zany mba ho afaka ampiarina eto a Madagasikara. Araka izany, irosatrany ny gouvernemanta ampandany ireo volavolan-dalàna avy any aminy izay voafaritra olanina amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Raha toka tokony ho volavolan-dalàna fehizoro laharana 820/420 izay ahitana ny andininy mifeny fitsinjarana ny tanàna Antananarivo no anohizana ny dinika dia avy hatrany dia ny volavolan-dalàna fehizoro laharana 820/420 izay mifeny filakevitry ny mpitsara no anohizana ny fivoriana amin'ny alatsinainy avy izao. Hiditra ao amin'ny travaux des commissions izany ny maraina ary atolotra hodiniany besin'ny maro izany hoe séance plénière ny hariva. Fanahemitra hatramin'ny fiandohan'ny fivoriana ara-potoana fahandroany anteny meram-pirenena amin'ny volana oktobra ho avy izao indray ny fetra farany ananganana ny vondrona parlemantera ny anivony ity androm-panjakana ity. Vondrona parlemantera izay takian'ny lalam-panorenana andininy faharoa amby 70 tokony hatsangany tsisy ny fivadiana palitao matetika eo amin'ny sombam-bahoaka hatramin'izao. Vondrona valo no efa nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganany tamin'ny Braomaritra. Fanatedina. Vondrona parlementaire VPM malagasy miaramianga, maintso, TIM, Leader Fanilo, HVM, ary mapara izay vakivaky tanteraka kalaza vondrona telo no mamaritra hatramin'izao ny vondrona parlementaire eny Tsimbazaza. Vondrona parlementaire tokony hanolotra volavolan-dalàna roa samihafa farafahakeliny hodiniana sy akana fankatoavana isaky ny fivoriana ara-potoana. Hatreto aloha ny vondrona politika miaradia malagasy miaramianga no efa nanolotra volavolan-dalàna hodiniana ny anivona teny meram-pirenena. Manoloan'izany mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe firy amin'ireo vondrona parlementaire ireo no ara-dalàna. Tsy mbola namoaka hevitra mahakasika izany hatreto ny ACC raha no ezahan'ny mpanao gazety nanontaniana.
hatramin'izao ihany koa tsy misy fiatraikany amin'ny firafitry ny maro anisa ny fisian'ireo vondrona parlementaire ireo araka ny fahatan'ny filohan'ny vondrona parlementaire mapala 3 azy. Zaho aloha hatramin'izao mbola tsy tegna mahatazana be an'ilay fiovana zay fa mbola nirafitra nisy teo aloha ihany zany no tazako ka ny fananganana ny gouvernement tery amboalohany ihany ohatrany mbola mahatazatazana endrika zay za ka tsy hitako fa io moa zany izy ny politique miova ihany ary miova isan'andro isan'andro fa ho hitantsika ihany no mety tohin'izay fa amin'olo aloha mbola ohatrany fahitako azy ny majorité teo aloha ihany no mbola ohatrany mipetraka amin'ny assemblée nationale. Ny vondrona parlementaire mapara 3 zay isan'ny voatsikaziny samy mapara fa tsy ara-dalàna ihany koa. Tsy hita soritra kosa hatramin'izao ny antom-pisian'ny vondrona parlementaire ny anivona ny teny mera raha nafitsika ireo solombavam-bahoaka sasany rehefa tiana ampiasaina ny plateforme pour la majorité présidentielle na PMP dia ampiasaina rehefa tia ampiasaina hoe vondrona parlementaire indray dia mampiasa izany. Raha ny zava-misy sy hita aloha tsy dia manova zavatra zany raha ny maro anisa no jerena ny fisanganan'ny vondron'ny parlementaire fa ny zava-misy manko rehefa misy ny fotoana ilana ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle dia hita ny rehetra vondrona rehetra zay manohana ny filoha fa rehefa tsy ilaina koa moa izy sy indraindray dia ny vondrona zay manakaikaiky no hita soritra tsy hita taratra. Zava-misy ihany koa ny hoe nantimana na SVM mbola milaza ny Tsimbazaza fa manohana ny fitondrana mbola mety ampy anefa ireo vondrona parlementaire mandrafitra ny Tsimbazaza ireo. Ny fanaran'ny solombavam-bahoaka ny fanemborana ny daty fetra ho farafananganana izany ho amin'ny volana Oktobra. Tsy manova zavatra izy amin'ny fomba fijerinay satria ny mouvance Ravalomanina nge niaraka taminay foana tao anatin'ilay plateforme pour la majorité présidentielle hatramin'izay ka ohatra ny groupe parlementaire HVM ihany io izay nitsangana izay entité anankiray nitsangana fa entité mandrafitra tanteraka n'le vondrona misy ao anatin'le plateforme pour la majorité présidentielle. Raha ny fanarahana teny amin'ny mera-pirenena dia amin'ny volana Oktobra any no mikatona ny fananganana ny groupe parlementaire eny anivon'izay andrim-panjakana zay. Andrasana ny ACC laza mazava hoe izy ny vondrona parlementaire ara-dalàna. Ny laza tsy mbola misy manontany anefa ty andrim-panjakana ity hatreto. Midiko zany fa samy manao izay mety aminy aloha ny Tsimbazaza fa na ny plateforme na ny vondrona parlementaire dia mety avokoa. Ny vaovao aloha dia ny hoe naemitra hatramin'ny volana Oktobra indray ny fananganana izany mbola misy andrasana anangana hafa ve. Efa ny efatra naemitra tokoa ity fetra farany ity ka mahatonga ireo fanontanian'ny mpanao gazety ireo. Manamora ny fanaovana lobbying ny fampandaniana lalàna andrato ny mbola tsy fisian'ny fifandanjahan-kely mazavy ny Tsimbazaza. Vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray fifidianana solombavam-bahoaka averina herinandro voalohany fampelezan-kevitra kandida maromaro ka isan'izany avy eo anivon'ny malagasy miara-miainga amin'ny rotsaka ao Sainte Marie no nilaza ny ayain'izy ireo androany fa nisy ny tsy fanaran-dalana ny tranga toy ny fampiasana trano-mpanjakana anaovana ny fampelezan-kevitra nilaza kosa nefa ny teo anivon'ny senita fa mizotra araka ny tokony izy ny fifidianana any amin'ireo distrika efatra no didiny CES amerena izay fifidianana solombavam-bahoaka izay fampiasana fitaovam-panjakana sy trano-mpanjakana anaovana fifidianana. Misy kandidat tsy manara-dalàna ny Sainte Marie ho ny kandidat maromaro azonay androany. Itory noho izany ny kandidat any an-toerana hoy ny iray tamin'izy ireo izay azonay tamin'ny antso antarby androany. Zany hoe amin'izao zany zay mbola manangona iny le tsy fanaran-dalàna dia angonina dia avec preuve zany mitady profony iny. Ohatra zany hoe zay mahita zao fa misy kandidat mampiasa trano-mpanjakana ohatra zay. Tsy mahatsikaritra izany anefa ny senita Foibe. Nilaza izy ireo fa mizotra am-pilaminana ny fifidianana any amin'ireo distrika efatra no didin'ny CES amerenana izany. Voafetra ihany anefa ny fahefan'ny senita raha toa ka mahatsikaritra izany tranga izany. Ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES no masy manidy farany amin'ny fanapahan-kevitra. Raha mandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra no isina fandikan-dalàna dia misy ny ratsamangaika-ny senita ny antoerana azo ampahafantarina ny zava-misy dia manana ny laharana atao hoe agent verbalisateur moa zany ny any amin'ny ratsamangaika sy ny avaty amin'ny senita Foibe afaka mandrakitra antsoratra zay mety ho fandikan-dalàna zay fa
amin'ny akapobeny zany aloha dia ezahana ny ifanitsy any atoerana zany mba anaovana ny fifidianana anatin'ny fanajana ny fitsipidalao amin'ny mahamalagasy moa zany dia eo ihany koa ny voalazan'ny lalàna teo anatin'ny fihavanana le izy. Ibely Surtsirbina no mampanahy ny Sionita amin'ny fikarakarana fifidianana, faritra izay tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Hatreto aloha raha ny fanazavan'ny Sionita trany mizotra araka ny tokony ho izy ny fampielezan-kevitra. Amin'ny Vaovao 20 ny volana Aogositra ho avy izao kosa amin'ny 9 maraina no farany azon'ny kandida anaovana izany fampielezan-kevitra izany. Ivadika pejy ahafantanteraka kosa indray isika tapaka nandritry ny atrikasa mahakasika ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana tetsy amin'ny CCI vato fa apetraka ny Conseil de discipline financière et budgétaire izay tsy nisy teto amintsika hatramin'ny Repoblika voalohany. Samy nanolotra sosikevitra amin'ny paikady apetraka mahalona ny fitsiriana sy ny fanaraha-maso ny volam-panjakana ireo mpandray anjara tato anatin'ny commission 6. Mbola tsy voaravina araka izany ny hevitra izay tokony atao raharaham-pahamehana amin'ny ady atao amin'ity fanodikodiana volam-panjakana ity isan'ny tsy maintsy apetraka ary ho amafisina ilay antsoina hoe Conseil de discipline financière et budgétaire. Fanampanazavana. Le Conseil de discipline budgétaire et financière io dia efa zavatra misy lalàna nametraka azy io efa fotoana elaela fa tsy mbola mipetraka. Zao kosa nefa izy dia zana apetraka ary everiko fa tsy dia tokony isy loatra ny sakana amin'ny fametrahana an'io fa azo tanterahana tsara io ary zavatra tokony isy raha teo. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray mikatso tanteraka ny famokarana eo amin'ny orinasa siramana ankehitriny no ny fitokonana izay ataon'ny mpiasa izay mitaky ny analana amin'ny toerany tompon'andraikitra iray eo amin'ny toerany. Nidina namakiny ministry ny indostria Julietienne Roland sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy tolakandro ijery fotony zava-misy marina any an-toerana araka ny vaovao iray tsy ny orinasa sirama ihany nefa no mandalo fahasahiranana fa maro ny indostria malagasy toy ny Sidemas, ny Sekren ary ny Tico izay efa nampanantenay ny fitondrana fa tsy maintsy arenina aingan'ny fanatetiana. Telo andro izay no nitokona ny mpiasan'ny orinasa siramasin'ny vadiny Namaki araka ny loharam-baovao azo avy any an-toerana mitaky ny analala amin'ny toerana directeur d'usine iray ao amin'ity orinasa ity izay tera tamin'ny malagasy. Tsy mitovy hevitra amin'ireto mpiasa ireto nefa ny tompony andraikitra mitantana ny orinasa ka mienjandro ny tady. Raha ampatsahivana nandritra ny fotoana tetezamita nanaovana fanarahana tamin'ny orinasa Sinoa iray fifanaram-pitantanana na location gérance ny orinasa Sirama Namaki, Sirama Ambilbe ary ny Siranara Morondava. Tsy afa-miala mitranga ny toerana nefa ministeran'ny indostria amin'ny ministera azy mivantana. Zava-dehibe ho an'ny toe-karena malagasy ny fihodinan'ny indostria eto an-toerana ankehitriny manoloana ny fanambana apetraky ny fitondrana ho amin'ny famoronana asa iray isa-taona. Manazava amin'ny fomba hoentiny mitady vahaolana ny tompon'andraikitra eo anivon'ity ministera ity. Ijery vahaolana iaraka iresaka amin'izareo, iresaka amin'ny mpiasa, iresaka amin'ny tompon'andraikitry ny orinasa, ijerena ny vahaolana hoe inona ny marimaritra iraisana, inona ny azo ifandaminana. Mazava ny Siramana Namaki fa efa location gérance iny dia amin'ny location gérance anazy zay efa tsy dia misy tokony idiran'ny fanjakana loatra fa kosa andraikitry ny ministeran'ny industrie ny manao zay aplamina tsara ny asan'ny investisseur, sécurisation des investisseurs eto Madagasikara dia izay no andraikitra lehibe dia lehibe ary hojereny izay zavatra izay. Ankoatr'izay tsy amin'ity taona ity no iverina iodina ny orinasa Tico raha ny fanazavana azo avy ao amin'ny ministeran'ny indostria satria mbola eo mpametrahana tanteraka ilay komity hitambarana ministera na komité interministériel ahitana ministeran'ny fitantanam-bola, ny fitsarana, ny varotra ary ny indostria ny raharaha andinihana ireo hetra mbola tsy voalohan'ny orinasa sy ny fanoherana indemnisation tokony ho raisin'ny orinasa Tico tamin'ny raharaha janoary 2024 ireny. Ireo orinasa hafa toy ny Sidemas, Sekren ary ny Sirama Brigaville sy Nosbe kosa dia mpanangonana ireo antota taratasy avy amin'ny komité teknika ny ministeran'ny indostria izay nanao fitsirena fotony ny tompon'andraikitra ankehitriny ahafahany mandrafitra paikady mahomby sy aingana anarenan'ireo orinasa malagasy ireo.
Trangam-piarahamonina araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohateny vaovao maty voatifitra teo aloha ny lapan'ny tanàna ny bieteur ampiasan'ny komina Ambonivohitra Thomas nandroany avy naka vola tao amin'ny trésor izy izao nisy nanafika izao androany alakamisy fa 14 aogositra vola karama ny mpiasan'ny commune vola tao anaty sakosy manodidina ny 520 tapitrisa ariary olona roa lahy mirongo-basy no nanatona azy rehefa nivoaka ny fiara teo aloha ny lapan'ny tanàna izy ny fandroritany ilay sakosy misy ny vola tsy nanaiky moa David ka notifirin'izy ireo indroa teo amin'ny lohany mitatitra ny zavatra tany atoerana ny mpanao gazety. Maty voatifitra tamin'ny lohany araka izany ity tompona andraikitra iray eo amin'ny fitsinjarana ny karama ny mpiasan'ny komina Ambonivohitra Thomas ity izay antsoina hoe David. Ny savitaka tanteraka moa ny rehetra na ny tao amin'ny efitrano zany na ny tety ivelany tamin'ny fotoana io tokony tamin'ny 12 sasany antoandro teo eo. Ny somary nahagagagaga ny rehetra moa dia ny antony tsy nisy mpitandro filaminana miaraka tamin'ilay fiara mitondra ilay volabe sy ny tsy nisy polisy municipale dia iray azy manodidina ny fotoana ny trangano ny gidagida nefa dia saika bureau-na polisy avokoa no nanomana ny toerana hijanonana ilay moto anankiroa. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana iverina indray ny fanomezana kit d'accouchement maimaim-poana ho an'ireo mpiteraka eny anivon'ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana na ny CSB manerana ny Madagasikara. Ampiditra piasa sy 700 amin'izy ireny ihany koa ny fanjakana tsy eo amin'ny famatsiana ra-pitaovana ihany isy ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa sy ny fampiofanana ary ny fampidirana ho piasa mpanjakana ireo piasa ny fahasalamana. Iltasinjo. Lela volatra amin'ny 520 tapitrisa dolara ny vatsian'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny tetikasa Pozensa no ahafahana manome fitsaboana fototra ho an'ireo mponina miisa 4 tapitrisa monina amin'ny faritra 5. Fitaovam-pifamoivoizana sy fitaovana fitsaboana ary fanafody no ampiasaina amin'izany. Ivitoeram-pivarotana fanafody iray efa niara-nasa tamin'ny fanjakana hatr'izay no isana ny fitateran'ireo fitaovana ireo eny anivon'ireo centre de santé de base miisa 770 any Atsimon'ny Nosy manomboka androany ka hatramin'ny faran'ny volana septambra. Isan'ny tena ilain'ny mponina ny fisian'ny kit d'accouchement maimaim-poana noho izany niato nanomboka tamin'ny taona 2024 ka nampitombo ny tany fahafatesany eo am-piterahana. Betsaka ny vehivavy hoe tsy manana vola zany entina miteraka eny amin'ireny tobim-pahasalamana ireny na ny eny amin'ny CSB na eny amin'ny hôpitaly ka tsy maintsy mandoha vola moa ny eny zany rehefa tsy misy ireny kit d'accouchement gratuit ireny dia mazana tsy mandeha eny amin'ny tobim-pahasalamana le vehivavy miteraka any velany ihany dia misy zany le atao hoe mety tsy azo le zanany mety le reny mihitsy ara no manaraka. Mbola eny anivon'ireo CSB hatrany poste budgétaire miisa 770 no fantatra fa azon'ny ministera ny fahasalamana raha nambara ny ministra tompon'andraikitra androany. Tsy akatona ihany koa ny hôpitaliny Mahitsy fa isy ny fiara-miasa amin'ny sinoa amin'ny fanamboarana izany. Eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo manam-pahaizana manokana avy any Maroc. Ao anatin'ny fandarana asan'ny ministera ny anokatra CSB hatramin'ny 13 ny volana septambra ho avy izao, isy ny manam-pahaizana manokana mahakasika ny fanamboarana fotodrafitrasa ilaina amin'ny fitsaboana ho avy eto Madagasikara. Mbola hodinihina kosa izay asa ho tanterahana miaraka amin'izy ireo. Fa eo amin'ny fiatrehan'ireo loza ara-boajanahary kosa indray nanolotra fiara sy groupe électrogène ho an'ny BNGRC ny PAM androany fanomezana izay mitetina hatrany amin'ny 740 tapitrisa ariary. Ireo faritra marefo amin'ny rivodoza sy tondradrano no iantefany reto fitaovana ireto. Faritra miisa 540 no voakasika amin'izany izay ahitana fokontany hatrany amin'ny 500 isa no tanterahana androany ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny PAM sy ny BNGRC fanampanazavana. Raha hoe ny amin'ity fiomanana ho an'ny saison cyclonique ho avy izao zany dia nanome an'ireto fitaovana ireto ny PAM mba ho fanamafisana ny fanampiana ny BNGRC sy ny permis mpilatika misehatra avy amin'ny gouvernement rehetrarehetra hiatrehana ny loza voajanahary indrindra sy ny cyclone sy ny tondradrano. Ka ny amin'ireto dia mitetina 99 millions d'ariary ny fanampiana omeny PAM ny BNGRC zany amin'ny alalan'ireto matériel automobile sy groupe électrogène sy maro hafa reto.
Ny asa tana maro fampandrosoana savonjy no ny amehana io no isan'ny asa sosialy ataon'ny fanjakana ankehitriny tsy iraisan'ny rehetra nefa ny hevitra mahalara-pahamehana izany amin'izao fotoan'izao nahazo toromarika anao izay tandrify azy avy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta anao ny IMO fanamboarana pahandalana kominaly fanadiovana tanàna fanamboarana tetezana fanomezana rano fisotro madio ireo no azo amin'ity nanandia ny ministry ny vola sy ny teti-bola tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Fatovà Fitovinany nandritra ny 3 andro erinirina rabary. Efa tapa-bolana mahery no vita ny asa IMO teto Andrenivohitra izay nahazon'ny mponina miisa 200 3 ariary isan'andro nandritra ny 20 andro etaeta ny mbola hitohizany izany ho an'ny sasany asa maharitra kosa nandrasan'ny hafa. Zay zao zatra nandray ny vola tamin'le 20 andro iny zao zay dia tsy hitanay intsony izay atao fa dia miandry an'izay fanapahan-kevitry ny any ambony anohizana ny tiasy ity indray vao mahita zavatra ho atao. Mitoy any amin'ny faritra ity asa ity ankehitriny ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana fangain-drano sy farafangana no nanombohana ny asa ka fanamboaran-dalana sy tetezana no anakaramana ireo mponina. Ho an'ny faritra Vatovà Fitovinany kosa vohipeno sy manakara no nanaovana ny IMO. Olona 100 isan'andro no kendrena azo asa amin'ireo tanàna nanombohana izao tetikasa izao ireo. Tetikasa iarahan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny CCPRIAS 3 ariary isan'olona miasa mandritra ny 5 ora no tambin-karama amin'izany. Ho an'ny sasany amin'ny mponina atao manakara kosa tsy mbola lara-pamehana ireo asa nataon'ny fanjakana ireo. Nefa io ny paonay tapaka tsy zeren'zareo kory. Ery manakara be ery. Dia ny déviation koa ary zara fa vita ny déviation ataon'zareo kory. Mba nasiana déviation dia zara fa vita koa ny déviation tokony mba jereny ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izany fa sahirana ny voka. Efa misy ny pakady amin'irona asa hatramin'ny 7 hetsy isan-taona ketrehin'ny fanjakana kehitriny. Tsy mijanona amin'ny IMO ihany anefa no atao amin'izao fotoana izao fa misy ihany koa ny fanamboarana ireo lalana kominaly, ny fanomezana rano fisotro madio no tena nibahana. Pompin-drano 4 ho an'ny fokotanin'ny Vohidava, kominina Vohipeno ary 5 kosa ho an'ny tanànan'ny Manakara. Tsara mampafantatra fa ny ministeran'ny tantanam-bola sy teti-bola ankoatra ny mampiditra vola sy mandamina fanampiasana vola zany dia manao asa sosialy. Ny nahatonga an'izy hoe aty natao raha ny fantrana eto Madagasikara jereny zany dia aty amin'ny sud-est ny tena ambony be ny mahandro betsaka mahandro ary ny fitondram-panjakana zany zay tarin'ny filohan'ny repoblika ireo no namia lalana anay hoe ataovy reto asa reto hitantsika zany natomboka tany amin'ny vaingain-drano dia teto farafangana ary mbola toizanay ny Vohipeno sy Manakara. Ny faritra Sofiasy diana indray nanaovan'ny ministera ny hetsika manaraka ny tetikasa tahaka itony izay voafetra orovolana raha be indrindra ny fanatanterahana azy. Notokanana tamin'izao dian'ny ministry ny vola sy ny teti-bola tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana izao ihany koa ny fitoerana fandoavan-ketra na ny centre fiscal atao Vohipeno. Alavoly andro sy fiasana raha ampito zoma 12 ny volana Aogositra. Samy manana ny fandaharam-potoanany avokoa ny rehetra. Ao no mandeha miala sasatra fa eo ihany koa ireo tsy afa-mihetsika no ny asa mandraharaha. I Mahajanga no tena fandehanan'ny olona amin'ity faraparan'ny herinandro ity. Somary vaovao kosa ny toetry ny andro ho an'ny eto an-toerana ho an'ity fialan-tsasatra ity fanatezina. Amin'ity faran'ny herinandro ity, manana 3 andro ny tsirairay akanay na alohan'ny iverenana miasa amin'ny alatsinainy ho avy izao. Tsy ny olon rehetra nefa no afaka hiala sasatra. Raha ny anahy manokana aloha ohatra ny tsy misy weekend mihitsy amin'ity satria ny tena ao anatin'ilay domaine fampianarana dia préparation ana bac amin'izao faradoboka manenjika faradoboka eran'ny tanàna. Ho an'ireo afaka miala sasatra kosa, misy ireo misafidy ny hijanona eto Andrenivohitra ihany miaraka amin'ny fety amin'ny fianakaviana. Ao kosa ireo misafidy ny handeha lavidavitra. Hatreto aloha i Mahajanga no toerana tena be mpandeha. Mahavita mandefa fiara 4 isan'andro ny kooperativa iray ety Ambodivona, raha 2 izany na amin'ny andavanandro. Efa tena maro be mihitsy izao ny mpamandrika toerana amin'izao. Sady ny olona koa miala ny andro mangatsika eto Antananarivo moa zany any misy atao dia aleo mandeha midina kely ihany. Efa feno avokoa ny toerana eto raha ho an'ny Mahajanga manokana. Ao aoriany dia Tomasina sy ny morontsiraka avaratra Atsinanana no safidin'ny mpandeha faharoa. Manaraka azy eo Antsirabe. Somary ratsiratsy kosa nefa ny toetrandro amin'ireo toerana 2 farany ireo. Raha ho an'ny Mahajanga sy ny faritra andrefany Nosiny dia ho tsara ny andro ary hafana izany mandritra ny farany herinandro tontolo. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 23 degré ny maripana. Raha ho an'ny morontsiraka Atsinanana kosa indray, hanorana malefaka ny andro ary tsy mbola hitsahatra izany noho ny fisian'ny andehan-drahona manandrify ny faritra Atsinanana iray manontolo iny. 17 ka hatramin'ny 17 degré kosa ny maripana. Ny ao Antsirabe no tsy ho maro toerana ny toetrandro. Ho an'ny rahampitso zoma dia isy ny erikerika manify. Ho tsara kosa ny andro amin'ny sabotsy saingy hanorana tandrifondraona izany amin'ny alahady tontolo.
Anodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana. Fa raha ny maripana vao vinavina zany a manomboka sabotsika somary hiakatra kely ny maripana ho amin'ny ambony indrindra, ny aty amin'ny afovoan-tany manokana somary lasaka kely ny maripana ambany indrindra maraina noho ny fisiana andian-javona amin'iny vao maraina iny, fa zany hoe hisava miandalana ihany izy amin'ny tolakandro aromaina zany ny andro amin'ny sabotsy raha ny Antananarivo manokana. Raha momba ny amin'ny morontsiraka atsinanana iny dia saika ahitana orana malefaka hatrany zany ao anatin'ny 3 andro amin'ny faritra atsinanana iny. Amin'ny ankapobeny, ireo tsy miasa na tsy mianatra no mandeha miala sasatra amin'izao fotoana izao. Ny sasany kosa mbola miandry ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho vita, izay vao mandeha raha toa ka efa hiditra hianatra kosa ny sasatsasany amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray toy ny rarahany Mahajanga, fantatra fa nofoana ny fanjakan-drainy fanendrena ny filovonjomaiky ny Universitény Mahajanga izay vao notendrena omaly. Mbola mikatso kosa ny fampandehanan-draharaha any amin'ny université amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky ny fitsabahan'ny fanjakana Foibe ao amin'ny rarahany université ny avy anivo ny CCS raha namaran'ny Front National ny androany izay nanipika fa tokony alo tena tanteraka ny université. Tsy maintsy ampiarina ihany koa nefa ny lalàna raha ny fanazavana ny CCS satrano malona ny rarahany Mahajanga. Takina ny fizaka-tena ny université sy ny tsy fitsabahan'ny fanjakana amin'ny raraha anatin'ny université ho ny filohan'ny CCS androany raha nanontaniana momba ny rarahany Mahajanga. Ny fanjakana ihany ho izy ireo no afaka mamaritra ny mety ho fahadisoana enjana nataon'ny filoha Rabesazafera Antoine ka antony nanalan'ny filoham-pirenena azy tamin'ny toerany. Io fahadisoana goavana io izay takiny ny any Mahajanga ny fanaporofona azy. Ho an'ny CCS misy anjara fahadisoan'ny profesora Rabesazafera Antoine ity fanesorana azy ity. Ny mpampianatra mpikaroka namana Rabesazafera Antoine izay filohan'ny université teo aloha dia tokony raha nandray ny andraikiny amin'ny mahafilohan'ny université azy amin'ny mpampianatra mpikaroka azy izy tao perinasy izy dia tokony natsapa fa misy ny fitsabatsabahan'ny fitondram-panjakana aty amin'ny rarahan'ny université. Tsy nanao an'izany izy tsy mba nanare zay ka nisy sosikevitra avy any amin'ny filohan'ny université. Mahajanga ohatra milazaka hoe tokony ovaina ny satan'ny université. Andriamatory Rabesazafera Antoine zany dia tamin'ny mahafilohan'ny université azy dia tsy mba jery zany lalàna zany dia mifototra amin'ny lalàna amin'izao fotoana izao. Sarotra ny raraha satria tsy nahazo rariny manoloana ny Conseil d'État ny filan-kevim-pitantanana ny université any Mahajanga ho hiatrany ny CCS. Manoloan'izany mbola mikatso ny fampandehanan-draraha any amin'ny universitény Mahajanga kehitriny ho ny avy any an-toerana. Ny situation zany hatramin'izao mbola tsisy mianatra, ary tsy mbola misy miasa zany mpiasa hatramin'izao. Ty intérim zany zay napetraka amin'izareo afaka omaly, dia omaly indray niesoriny ilay intérim napetrany. Dia izay zany zavatra anankiray somary mahagaga hoe ahoana ilay fomba famany ministera ny problème ny université Mahajanga, tokony mijery vahaolana miaraka mipetraka mitady hoe inona ahoana fomba mamana ny problème. Indrindra moa ny mpampianatra, tsy fitakiany mpampianatra, tsy mitovy amin'ny fitakiany mpiasa. Mandeha aloha hatramin'izao aloha mandeha ny bac technique. Fa ny tamin'ny alatsinainy fotsiny moa zany iny zany azo lazaintsika hoe décision ny fanjakana tamin'ny sabotsy. Hatreto tsy mbola misy ny fionana eo amin'ireo mpampianatra sy mpianatra ao amin'ny universitény Mahajanga ary nizotra ampilaminana kosa ny bac teknika androany izay mbola hitohy raha ampito zoma noho ny tsy nahafanana natateraka izany alatsinainy farany teo. Amarana ny fampahalam-baovao maresaka avy any ivelany raharaha ao Proche-Orient, minitra vy tsy farana ny fampitsarana ady ao Gaza, raikitra ny daroka bomba tao aorian'ny bomba nalefa ny vondrona Hamas, nandaroka ny Gaza ihany koa Itsahal, na izany aza ny fanaiky hanalava ny fampitsarana ny Popasy ho 5 andro indray ny solotena ny rotota tonga tao Le Caire. Iverany alahady izao indray ny fifampirarahana andatabatra boribory. France 24. 5 andro indray sy ny fifampirarahana. Ny fanaiky analava ny fampitsarana ady ao Gaza ny solotena ny Israeliana sy ny Palestiniana tonga tao Le Caire, ora roa tsy hatongava ny fahataperany ady. Ho
ho an'io herinandro manaraka eo manateny izahay fa ho tonga ny fifanarahana farany raha nambarany ty lehibe ny délégation palestiniana tao lekera ity fifanarahana hoy izy irenay mba azo ny fankatoavana avy amin'ny fiarahamonina arabo regionaly sy ny iraisam-pirenena teboka vitsy sisa no andrasana hahafahana mampiatra ny fifanarahana vita teo amin'ny rotonta ny mahakasika ny olona sy ny fananana lohatreto raha nambarany mpanelanelana Août no nahitana marimaritra iraisana afaka ray volana kosa no ifandinika ny mahakasika ny tena olana eo amin'ny rotonta dia ny blocus ao Gaza izany ny fampodiana ireo miaramila israeliana maty no vonoan'ny Hamas ho takalo ny fampitsorana ireo gadra palestiniana ary ny fanesorana ireo tafika ao Gaza. Mifarina ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ny valora sasandray ny fotoananao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay veloma tompoko.